eny ary pijery ajaina tafiarakezandretsika amin'ity takariva ity ao anatin'izao fampalalam-baovao zao ko manatitra ny arahaba antsika rehetrarehetra any atokantrano indray ny tenako ary manasanao ampanajana anaraka ny fampalalam-baovao antsika hatramin'ny farany hoentina aminao eto ary ny akon'ny fitokonana tanterahan'ny mpiasan'ny jirama izay entina indrindra anoerana ny fanomezan'ny fanjakana ny fitantanana ny tobony herinaratra eny Mandroseza sy Volobe ana orinasa Amerikana tsy adino ihany koa ny mitondranao ny akon'ny fiatrehan'ireo mpiadina ny fanadina-mpanjakana BEPC izay nanomboka tamin'ity androany ity ary indrindra ny raharaha pety rakotiniaina izay androany moa no fantatra fa niakatra fitsarana ny raharaha any Fianaratsoa any manasanao ampanajara ary anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany makasika ny fitokonana ny mpiasa avy ao anivon'ny Jirama dia isantarantsika avy hatrany ny fotoanantsika natsahatra ny asa iandreketany sy nanatanteraka sy tinina teny amin'ny Jirama Sonerana ireo mpiasan'ny Jirama rehetra eto Antananarivo renivohitra androany tontolon'ny andro manoloana ny fanoeran'izy ireo ny fanomezan'ny fanjakana ny fitantanana ny tombo famokarana herinaratra eny Mandroseza sy Volobe amin'ny orinasa Amerikana Symbion Power. Manohitra ny fifanarana nataon'ny fitondram-panjakana amin'ny orinasa Amerikana Symbion Power amin'ny fitantanan'ny farany ny foto-drafitrasan'ny Jirama Mandroseza sy Volobe ao anatin'ny 20 taona ny mpiasan'ny Jirama. Fananganana centrale hydraulique iray ny vahaolana hialana amin'ny délestage raha nambaran'ny mpiasan'ny Jirama izay atao ao anatin'ny 5 ka hatramin'ny 7 taona raha ela indrindra ny fananganana izany. Raha tena hitsinjo ny tombontsoa ambonin'ny orinasa Jirama sy hitsinjo ny orinasa mpanjakana dia tsy misy afa-tsy manangana centrale hydraulique anankiray. Manangana centrale hydraulique eo anatina 5 taona 7 taona farafaelana dia mahavita centrale hydraulique anankiray kanefa ity fifanarahana ity dia atao anatina 20 taona zany hoe aminay zany dia 13 taona be zao zany hoe raha 20 taona ny fanarahana zany mahavita centrale anankiroa farafahakeliny na anankitelo ny fanjakana anankiray mba ahafahan'ilay vahoaka malagasy miaina sy miliba ao anatin'ny fampiasana jisondany fa raha fifanarahana anatina 20 taona ho ana centrale anankiray izay tsy mitondra soa an'ilay orinasa Jirama tsy mitondra soa an'ny mpanjifa ihany koa aza diny eto dia misarika ny sainareo mpanjifa mba hiaraka iombon-kevitra aminay ianareo tsy mety izany hoe mivarotra mora nefa mividy lafo. Nanaitra ny fitondram-panjakana tamin'ny fanatsarana ny asa iandreketany ireo mpiasan'ny Jirama manerana ny nosy androany ary nanatanteraka sy tinina teny Sonerana. Hetsika natao androany zany dia hetsika nataony namana mpiara-miasa rehetrarehetra teto amin'ny faritra Antananarivo hetsika fanehoana firaisan-kina hetsika fanehoana ihany koa ny fandavana ny fanapa-kevitra izay naisin'ny fitondram-panjakana mikasika ny ampidirana indray ilay fifanarahana vaovao amin'ilay Symbion Power izay orinasa Amerikana teto Tanzania eto Madagasikara mikasika n'ilay vary sy lahy na le 40 mégawatt eo Mandroseza izay teny am-piandohana dia efa tsy nakasitrahanay nisy iny ny appel de manifestation d'intérêt tamin'iny Mandroseza sy Volobe iny ankehitriny dia tanteraka ny fanaovana tsoy teo amin'ny tondra fanjakana sy ny fitantanana Jirama izay tsy nangalana akory ny feon'ny mpiasa tsy nangalana akory ny hevitry ny mpiasa amin'izany zavatra zany ary aminay zany dia fanaovana tsinotsinona ny mpiara-miasa. Fanapotehana ny orinasa Jirama izay fananam-pirenena ny fanomezana ny orinasa ho tantanana vahiny. Mahakasika ilay groupe dia ireo kojakoja namboarana izany no sisandrasana ary 12 andro aorian'ny fahazoana izany dia afaka mamokatra herinaratra 70 mégawatt ny eto Mandroseza raha ny nambaran'ny mpiasan'ny Jirama hatrany.